dia mbola faly miaraka amintsika indray a ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Milohan'ny zavatra rehetra vavakisika. Jehovah-Andriamanitra iray tsy mitsahatra ny misaotra midera ary mankalaza ny anaranao izahay, satria Andriamanitra mampahery anay mandrakariva ianao manoloana ny zavatsarotra izay andalovanay. Zavela tokotoko foana izay tompo miaraka aminao dia tsy hisy olana, tsy hisy ady hatreha, fa raha mbola eto amin'ity izao tontolo izao ity dia mandalo fakapanahy, mandalo fihizahn-toetra ary tsy mitsahatra Satana maka fanahy mba hahatonga anay hahatoky zava-tsy marina. Angatahana aminao dia ny fanahinao masina no hiasa mandrakariva amin'ny olonao tompo izay ao anatin'ny fahakiviana, ao anatin'ny fitaintainana, ao anatin'izao faharatsiana izao, ary tsy takona fenina aminao ihany koa. Na dia ny zavatra trehan'ny firenena azy tsy misy izay tsy mitaintaina, inona indray ny zavatra hitranga, kanefa zavatra tsy maintsy misy izany rehetrarehetra izany. Ary fantatra efa Andriamanitra tsy mba manara ianao, mitsinjo ny olonao mandrakariva ary tsy sitraka ao nitondrany ny olonao fahoriana, ka mitanjona kendrenao dia mba tonga nisam-batan'olona ary ny firenena mihitsy ho tafaverina aminao mba sehoany ny fiarovanao. Dia mitenena indray Jehovah mampahireza, mamalivavaka amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ao amintsika mandrakariva. Ny fivavahana araka ny nambarantsika tao anatin'ny fampahirezana izay nentina teo amintsika, zavatra tsy mora izany miaraka amin'Andriamanitra izany, ary tsy araka ny zavatra ampanantenana amin'izao vanim-potoana izao hoe ilamina ny fiainana, tsisy zava-manahirana, fa tsy maintsy misy ady mandrakariva ary misy ny fanenjehana, misy ny fahoriana, misy ny zavatra tsy maintsy hiadiva, satria ahoana moa no ambaran'ny Paoly Apôstôly any amin'ny Efesiana toko fahaenina izay manam-porofo ary soratra masina no dinihy antsika. Efesiana toko fahaenina dia ny andininy fa 10 ka hatramin'ny 17 ny atom-panahin'ny kristianina sy ny fiadiana atolotr'Andriamanitra azy. Misy ady izay tsy maintsy hatrehany kristianina mandrakariva, kanefa manoloana n'ireny ady izay hatrehany izay dia misy ny fiadiana kosa atolotr'Andriamanitra, ary matoa manome fiadiana Andriamanitra dia mba hahatonga antsika tena ho sa hiatrika an'izany ady izany, eo am-pelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Amin'ny 10 ka hatramin'ny 17 dia izao ny voasoratra hoe farany mahireza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny fahirezana, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra ao sy mba azahoanareo hifahatra ny fanangolen'ny devoly, fa isika tsy mitolona amin'ny famandrafa, amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao famezina izao dia mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra, ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hanohatra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo. Izany teny izany dia manam-porofo fa tsy milamindamina ny fiainan'ny kristianina, fa misedra ady mandrakariva. Kanefa ny teny soratra masina dia tsy mitaona antsika hanapahavalo olombelona, fa ny fahavalontsika dia fanahy ratsy eny amin'ny rivotra izay tafiditra ao anatin'ny olona, ary izay no tokony angatahana amin'Andriamanitra hery mba ahafahantsika mifahatra, ahafahantsika mampiasa tanteraka an'ilay fiadiana noentina manohatra anio ady ataon'ny devoly, amin'ny fanangolen'ny devoly izay mahatonga antsika ho tafalatsaka mifitaka, tafiditra ao anatin'ny fivavahana mihitsy ny fitaka ataon'ny devoly. Ary anisan'izay fanangolen'ny devoly izay dia le toko fitaka ataon'ny kristianina hoe milamindamina ny fiainana rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Tsy milamina izany
fa saingy le filaminana tediavin'ny olona de fiadanana ranofo, fahasambarana ranofo ary fahagagana mamitaka zay nambaran'i Kristy fa zavatra hitranga amin'ny andro farany avokoa zany rehetrarehetra any. Fa ny fiadanana sy ny fahasambarana kosa raisina avy amin'Andriamanitra de le teny toko zay omeny fidiana hatolony sy ny fidirany atsehatra mba hitondra fiarovana ho atsika raha mankatoa ka mizotra amin'ny lalana zay soritanytsika. Isan'izay teny andraisantsika fampahirezana de ny tenin'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu 5 de ny 10:10 ka hatramin'ny 7:12 zay misy valiny lehibe tokoa kanefa mila miatrika tanterakitsika nefa izay le ady zay atrehan'izay tsy matokotoko be fahatany. Eo amin'ny 10:10 ka hatramin'ny 12 de milaza Jesosy hoe sambatra zay enjehana no ny fahamarinana ozy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha tsy ny olona sy enjehany ary asian'izay teny ratsy rehetra hitenena lainganareo noho ny amiko mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra fa toy izany ihany na ny enjehany mpaminany zay talohanareo. Zay le tsy ambaratelo ny fahasambarana. Ny olona miaraka amin'Andriamanitra de mahafantatra mihitsy fa tsy maintsy enjehana izy noho ny amin'ny fahamarinana ary kanefa raha maharitra an'izay fanenjehan'izay de nambaran'i Jesosy hoe anazy ny fanjakan'ny lanitra. Tsy mora ny idirana amin'izay fanjakan'ny lanitra zay fa tsy maintsy misedra ady ary tsy maintsy mandray ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tafio avokoa ny fiadiana zay atolotr'Andriamanitra anareo mba azonareo mifahatra. Tsy maintsy ho aratsian'ny olona enjehany asian'izay teny lainga rehetrarehetra noho ny amin'i Jesosy Kristy. Kanefa de ny valim-pity lehibe hoe mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo eny an-danitra fa zany ihany no nanenjehany ny mpaminany zay talohanareo. Niatsapatsika an'izay hoe tsy moramora ny lalana miaraka amin'Andriamanitra ary zay mahatonga antsika nijery tany amin'ny bokin'ny Exodosy tantara miverimberina kanefa tantara nisy tamin'izany vanim-potoana zany fa maneho ihany koa nefa ny zava-panahy amin'izao andro faran'izao mba tsy hahatonga antsika ho voafitaka ny amin'ny fampianarana hafahafa rehetra zay mampanantena zavatra pokaty tsy misy dikany atsika ka tonga antsika atanteraka amin'ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe ho sahirana ny olona zay milaza fa miadana sy mandry fahizay ozy fa anjoa azy tampoka ny fandringana satria izy tsy mieritreritra mihitsy hoe miaraka amin'Andriamanitra zany hoe isy ady, miaraka amin'Andriamanitra zany hoe isy korontana, miaraka amin'Andriamanitra zany hoe isy aretana, isy fahoriana, isy fieretana fa mila fieretana mihitsy ary velon'Andriamanitra hitrango zany satria mitandrina ankendren'Andriamanitra de tsy ampiorina ny fomba mampanahitsika amin'ny zavatra ho levina ety amin'ity zao tontolo zao ity fa mba tonga antsika hikatsaka ny fiainana mandrakizay fa zay rehetra ilaitsika nefa de omen'Andriamanitra atsika. Ary zay le tantara ny zanak'Israely mivoaka tao amin'ny tany Egipta zay fanresahantsika hoe tena tamin'ny vanim-potoana ny Pasika ny setomboany fanafahana ny zanak'Israely fa mbola tsy famonjena ozy ny lazaintsika ary ny aditsika ety amin'ity zao tontolo zao ity de ao anatin'ny fahafahana vonjy-maika isika ary ny tombon'androm-pahavelomana zay omen'Andriamanitra atsika no izoro atsika amin'izay lalana hitondran'Andriamanitra atsika zay ka raha mahafahatra hatramin'ny farantsika de ho vonjena zay ny fahamarinana fa fitaka ny filazana fiefa voavonjy isika ny famonjena no efa vita tsika tsy mbola voavonjy fa atolotr'Andriamanitra atsika ny lalana tokony izoro atsika mba handraisantsika ny famonjena amin'ny vanim-potoana iarahantsika ety amin'ity zao tontolo zao ity. Ary zay ny zanak'Israely raha ny entin'i Jehovah nivoaka tao amin'ny tany Egipta tsy sitrapony angeny ny tafavoaka tao fa lalana ny soritan'Andriamanitra vokatry ny fitarainany ny amin'ny fampahoriana ny anjady taminy de niditra mitsehatra ary niseho zay fanafahan'izay tamin'ny alalan'ny famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema zay fanresahantsika teto zay tandindony fahafatesan'i Kristy ka raha maty teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy
dia azo lazaina fa afaka isika na mino na tsy mino olona afaka tsika dia nomen'andriamanitra tombon'androm-pahaveloma ary ny afahantsika mizotra amin'izay lalina soretan'andriamanitra izay dia ny lalana ny fiainantsika mandra-pahatonga ny fahafatesantsika dia mizotra amin'izay lalan'izay fa miankina amin'ny isambatan'olona na hovonjena ilay olona na tsy kanefa izay Jehova mitondra ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egipta izay dia izao sitrapony izany fa tsy sitrapony ny zanak'Israely. Jehova mitondra antsika ao amin'ny lalam-pamonjena dia tsy isika tsy sitrapontsika fa izy no mampanantena famonjenantsika dia manoro lalina antsika misy lalina tsy maintsy izorana kanefa izay lalina tsy maintsy izorana izay fanjerevantsika dia sarotra lalana mbola tsy nalena misy fanenjehana misy fahoriana atrehana kanefa inona ny tian'Andriamanitra aseho ao anatin'izany mba hahatonga antsika hatoko tanteraka azy ahatsapa ny fiarovany sy misarahany amintsika andavanandro ary izay no nahatonga azy raha mitebiteby ny zanak'Israely satria tafavoaka tokoa tao amin'ny tany Egipta. Inona ny zavatra nitranga nanenjika ny Egiptianina ary tena mahafinaritra no nomen'Andriamanitra antsika Jehova hiado anareo fianareo kosa angina raha velan'Andriamanitra andalo amin'izany mba entin'Andriamanitra hanaporifoana aloha amin'ny zanak'Israely fa izy ny tompon'androka amin'ny fiarovana ny zanak'Israely ny famelomana ny zanak'Israely kanefa asehony koa amin'ny Egiptianina fa ninonenona fanenjehana ataony dia izao ho fantatry ny Egiptianina ihany fa Jehova n'Andriamanitra ary izay no nambarany eo amin'ny Exodosy 4:20 dia ho fantatry ny Egiptianina fa izao no Jehova rehefa ankalazaina noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesina sy ny mpitaingitsoavaly nitaintaina ihany ny zanak'Israely teo anatrehan'izay nanoloana ny fanenjehan'ny Egiptianina kanefa Andriamanitra tsy nanome tsiny fa fantany toetra ny zanak'Israely ary izay no mahatonga azy nanome teny mba ho fampiorenana ny zanak'Israely eo lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso Jehova hiado anareo fa ianareo kosa angina manoloana ny zavatra tsy aheritreretina satria io diany zanak'Israely vao niainga io dia misy fanenjehana ary misy lalana tsy maintsy andalovana fa tsy afaka mandray fanapahan-kevitra ny zanak'Israely hoe any amin'izay tiany andehanana no andehanana fa ny amin'ny lalina izay soretan'Andriamanitra tokony izorana ny tokony izorana kanefa na dia izay ary ny sitrapon'Andriamanitra mitondra ny zanak'Israely dia tsy ny fahavalo eo ihany kanefa isika araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsy miady amin'ny nofo aman-drà fa ny fanaratsy eny amin'ny rivotra toe-tsain-devoly eo mahatonga fanenjehana io ary nitanjona ankendren'ny Egiptianina izany hoe raha ny tena marina ny devoly dia mba hahatonga ny zanak'Israely hiala amin'Andriamanitra velona ka hiverin-dalana tsy sitraky Jehova nefa izay le fiverenan'izay tsy sitraky Jehova mihitsy ary izany no teny nambarany any amin'ny Petera voalohany 5 dia ny 5 ka hatramin'ny 7 ary apetrao aminy ozy ny fanahinareo rehetra fa izy no niahanareo mahonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka amin'ny lioana mierona mitady izay arapany toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany ozy dia manjo ny rahalahanareo rehetra eran'izao tontolo izao mampiseho ny ady izay atrehany zanak'Andriamanitra kanefa ny fitaovana sy ny fiadinana tolotr'Andriamanitra dia ny fahonona tena ny fiambenana ary toeriny izy ozy dia miorena tsara amin'ny finoana tsy sitrak'Andriamanitra nefa ny atonga ny zanak'Israely hiverin-dalana na ny atonga ny kristianina hiverin-dalana manoloana ny ady izay atrehany satria nisedrady tokoa ny zanak'Israely tany amin'ny bokin'ny Exodosy ny saintsaina hiverina tany amin'ny tany Egipta izy fa ny tenin'ny nambaran'i Jehova dia hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso na dia eo ary ny ady izay atrehany fahavalo manenjika avy ato aoriana sy ny fahavalo izay sedrana ao aloha lalatsarotra tsy maintsy andalovana satria teo amin'ny ranomasina mena ny zanak'Israely tena tapitalakalehanga ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany tena tsisy lalana fahana mivoaka fa maty isika fa mba havelona antsika andao hiverin-dalana
satria nitanjonakendren'ny egyptianna ange tsy hamonony zanak'israely fa mba hiverina ho amin'ny fahababony iny ray mandeha kanefa ampitondra faisana azy zay fiverenan-dalan'izay ary zay no lesona tokony raisitsika rehefa nandroso indray mandeha de mandroso mandrakariva marina zany amin'ny isambatan'olona marina zany amin'ny ankohona marina zany amin'ny fiangonana marina zany eo amin'ny firenena tsisy akoverin-dalana zany mihitsy fa rehefa mandroso de mandroso fa ny fandrosoana tsy midika hiadakadana fa tsy maintsy misedra ady mandrakariva ary zany ny zavatra nasehon'andriamanitra manerina an'izao tonjona teo amin'ny firenena azy na de teo araha ny faniriana hoe zao mitanjona hokendrena mba hitondra fahafapo ho an'ny firenena de jereo reny toe-javatra mitrango reny ny coronavirus miady avany Russie zay nisy fiatraikany taty manerina an'izao tontolo zao ny fikorontanana vetsaveroa reny zavatra tsy maintsy sedrana avokoa fa anatin'izany rehetrarehetra zany tsy miteny Andriamanitra hoe miverin-dalana fa mandroso mandrakariva satria Jehova nialo atsika fa sika sain'Andriamanitra mangina tsy hisitrak'Andriamanitra indri ny fiemorana na ny fiverenan-dalana ao amin'ny Hébreu 10:7-8 ka hatramin'ny 7:telopolo tsy fantatra hoe hatraiza ny fiaretantsika an'izay toe-javatra zay satria amin'izao vanim-potoana zao de araka ny teny ambarantsika matetika hoe mitaiza ny olona hitady tany malemy anorenam-pangady zany ny fivavahana tsy mandray ravindrena tsy ezaka ataony fa tonga de manantena fotsiny fahagagana tapotapoka fotsiny zao mba hanana ny fiadanana ary le fiadanana zay kendren'ny kristianina indrindraindrindra de saiko fiadanana ranofa fa tsy mitsinjo ny fiainana mandrakizay zany hoe le zavatra an'ty androany ty ary lasa raiky tapisaka na de eo amin'ny firenena ary zany ny zavatra kendren'ny olona de ny androany fa tsy mitsinjo lavitra mihitsy ary raha vao misy zavatra olana lalovana ohatra ny te hiverin-dalana zany foana fa tsy mba manovo hery mba androso mandrakariva de zao no amparan'ny Paoly eo amin'ny Hébreu 10:7-8 ka hatramin'ny 7:telopolo hoe ary ny oloko marina ozy de ho velon'ny finoana fa raha memitra izy de tsy sitraky ny fanahiko tsy sitraky Jehova mihitsy ny fiemorana na ny fiverenan-dalana fisika tsy mba naman'izay memitra ao amin'ny fahaverezana ozy fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy nama tsy mba naman'izay memitra ho amin'ny fahaverezana fa vao miverin-dalana sika vao memitra de fa tonga de zavatra tsy no miandratsika eo fa naman'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy zay le fandrosoana ka arakaraky ny androsoantsika na mafy ara-ny zavatra sedrana de misy zavatra mahagaga ataon'Andriamanitra amin'ny olona ary zay ny zavatra tsikaritrytsika tao amin'ny Exodosy sitrapon'Andriamanitra mitondra ny zanak'Israely mivoaka famarinana avy amin'Andriamanitra zany ary zay no natonga an' Jesosy hoe sambatra ianareo raha enjehana no famarinana inona le famarinana satria nanaiky ho tantanin'Andriamanitra izotra amin'ny lalana zay soritana tsy nafaly ny Egyptianina zany fa nanenjika ny zanak'Israely kanefa de ho hitantsika fa io ny tantaram-pivavahana amin'izao vanim-potoana zao tsy sitraky ny devoly mihitsy mizorantsika amin'ny lalan'ny famarinana fa tsy maintsy misy foana ny mpanenjika ary ny zavatra manaitra nefa de zao na de eo raha ny tantaran'ny Egyptianina sy ny Israely de tantaram-pivavahana fa mipivavaka samy mpivavaka ny fanenjika eo kanefa reo mifanenjika eo nefa mizotra ihany amin'ny lalana voasoritr'Andriamanitra fa misy mandeha amin'ilay lalana soritan'Andriamanitra nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra fa misy mandeha amin'ny lalana ny soritan'Andriamanitra fa le tanjona mahatonga azy izotra amin'izay lalana izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary zay ny zavatra hitantsika teo amin'ny tantaran'ny Israely sy ny Egyptianina ary ny zavatra mahafinaritra ny tenin'i Jehova hoe Jehova hiady anareo nareo kosa ankiny tojo ranomasy-tamena eo amin'ilay hoe mahatapitalaka le ny olona manaiky hiaraka amin'Andriamanitra misy foana ny vahaolana ataon'Andriamanitra ary zay fahatsapana fatafavoaka ao anatin'izay zavatra mahakibo zay no miteraka fiadanam-po ao anatin'ny olona inona ny zavatra nisy zay ndresahantsika sitrapon'Andriamanitra na nasaraka an'le ranomasina mena
zay tandindro ny batisa osika io zay mbola iverenantsika kely fa niditra taony zanak'Israely ary mbola fantatritsika hoe inona na tonga ny zanak'Israely niditra teo fa batisa de marika ny fanadiovana fanavozana famerenany indray ny zanak'Israely ho am'loany mba le zanak'Israely zay nikendren'Andriamanitra ny teo-panahy fanaraka amin'Andriamanitra no tafaverina am'loany satria izy navoaka tao amin'ny tany Egipta fa tsy hitatsona angeny maha-Israely ny Israely anarany fotsiny maha-Israely fa fiainany efa fiainan'ny Egyptianina fomban'ny Egyptianina fihinan'ny Egyptianina naverina nahavaoziny indray naverina ho ateraka indray ny antony ny dirana tao amin'ny ranomasina mena io eo amin'ny Exodosy 4:7 andiny 7:20 inona ny zavatra misy Jehova hanatanteraka ny teniny satria ary amin'ny andiny 7:20 izy de nilaza ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo zay mijanona fa hitanareo ny famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio fa ny Egyptianina zay hitanareo anio de tsy hitanareo tsony mandrakizay Jehova hiady anareo fa ianareo kosa angina tsy mandainga eo Andriamanitra eo ary tsy mandainga amintsika koa na de eo ary ny fanenjehana manjoa atsika na de eo ary ny zavatra iverintsika hoe tsy tafavoaka tsony fa tapidalaka le taka ny sokonanana ny bato mahita lalana fon'Andriamanitra zay tsy ampozitsika ivoahtsika ao anatin'izay kanefa ny lalana voasorotr'Andriamanitra io hipita ny ranomasina mena ny sarahana ny ranomasina mena inona ny zavatra nisy de nanenjika azy ny Egyptianina ka niditra ny nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina de ny soavalin'ny Farao rehetra sy ny kalesiny ary ny mpitaingy tsovaliny ary tamin'ny fiombenana maraina de nijery ny tobin'ny Egyptianina tao amin'ny andro afo sy ny andro rahona Jehova ka nampifanaritaka ny tobin'ny Egyptianina nanala ny kodian'ny kalesiny izy ka nampasarotra nandehanany de hoy ny Egyptianina aoka ndositra ny tavan'ny Israely sika fa Jehova no miady amin'ny Egyptianina ho andreo amin'ilay lalina soritan'Andriamanitra tena sitrapon'Andriamanitra no izorany zanak'Israely hipita ny ranomasina mena zay hitantsika zay fanavozana ataon'Andriamanitra zay satria lalam-panafahany iny izorana ho amin'ny famonjena zay ny zanak'Israely fa ny Egyptianina koa nefa niditra amin'io lalana voasorotr'Andriamanitra io fa tsy araka le tanjona nikendren'Andriamanitra ny tao an-tsainy ny Egyptianina fa ny anenjika ny zanak'Israely sy ny atonga azy ireo iverin-dalana ka na de nisokatra ny ranomasina mena zay resahantsika hoe le ranomasina mibana eo anatrehantsika eo amin'ny vanim-potoana eritreretintsika fa tapidalaka le isika na isika isambatan'olona mety mieritreritra koa tsika eo anivon'ny firenena hoe tapidalaka le tsisy lalina ahafahana mivoaka fa matoa rehantsika zany de misy lalina voasorotr'Andriamanitra tsy akozina ahafahantsika tena ho tafavoaka amin'izay ranomasina mena zay misakatsakana atsika tsy androso izay de niditra koa nefa ny Egyptianina fa le tanjona nikendrena ny zanak'Israely de ny fanafahana natao amin'i Jehova sy ny izorana ho any amin'ny famonjena fa nen'ny Egyptianina de zao fanenjehana ampiverin-dalana ny zanak'Israely kanefa ny lalana zay nizorana mitovy ary tsy mitovy ny zavatra miatra tamin'izy ireo na de nizotra samy nizotra eo amin'ilay lalana soritan'Andriamanitra azy fa rehefa niditra tao koa ny Egyptianina de nataon'i Jehova ny savoritaka tanteraka ny sorona ny kodian'ny kalesiny ary teo anatrehan'izay vao tonga saina ny Egyptianina aoka sika ozy andositra ny tavan'ny Israely fa Jehova no miady amin'ny Egyptianina ho andreo lasa miverina teo am-bavan'ny Egyptianina le tenin'ny Jehova tamin'ny zanak'Israely teny tokony mena hoe Jehova miady anareo ianareo kosa angina ho an'ny olona matoky an'Andriamanitra zany de tsy manatahotra izy fa ny zavatra mitranga fotsiny de Jehova miady azy mandrakariva fa inona ny kendrena ao anatin'izay fanenjehan'izay raha miorina tsara mahatonga ny teny Jehova sambatra zay enjehana no famarina ary no famarina na tonga ny Egyptianina nanenjika ny zanak'Israely kanefa nandray fanapahan-kevitra ihany ny zanak'Israely izotra fa tsy iverin-dalana de Jehova niditra an-tsehatra hanavitra azy ny amin'izay fanenjehana mianjady amin'izay zay hiteraka fiadanam-potanteraka ho an'ny zanak'Israely fa tsy midika zany tsy andalo teo zavatra sarotra izy de enina ny zavatra nisy ny 2:20 ary Jehova tamin'i Mosesy anjiro ambony ranomasina ny tananao mba hikatona ny rano amin'ny Egyptianina mba mikalesina
sy nympitaingitsovaliny na intsitra mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ka nikatona ho tahaka ny teo ny ranomasina rehefa nadivo maraina ny andro ary ny Egyptianina nandositra kanjo mitsena rano ihany izy dia nariny Jehova teo fovoan'ny ranomasina ny Egyptianina ary dia nikatona ny rano ka nanarona ny kalesy sy ny mpitaingitsovaly dia ny miaramila ny Farao rehetra izay niditra teo amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'Israely koa tsy nisy niankana na dia iray akory aza fa ny zanak'Israely kosa ozy nandeha tamin'ny tany maina teo fovoan'ny ranomasina ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Zay ny zavatra nisy tamin'izany vanim-potoana lalana iray ihany no nizorana teo amin'izay natapy-dalaka le ny zanak'Israely nanokatra ny ranomasina. Jehova nandiha tany maina ny zanak'Israely tsy nisakana ny fanenjehany zany ary marina foana ke ny tenin'i Jesosy sambatra ianareo raha aratsiana sy asiana zay teny lainga rehetra no ny amiko izy za matahotra fa lehibe ny valim-pitianareo any an-tanitra ary zay fidirany Jehova tsehatra zay mitondra fiedanam-po ao anatin'ny olona tena tsy mandainga eo Andriamanitra io ary marina amintsika zany ho an'ny olona miverina amin'Andriamanitra Jehova miatontsika ho tanterahan'Andriamanitra koa zany amin'ny firenena raha miorina tsara ny olona ka matoky an' Jehova tenareo zavatra mampitahotra rehetrarehetra onge Egyptianina daholo izay mitona ny olona hiverin-dalany eo amin'izay eritreretin'ny olona tsy ahafahana mihoatra intsony tapy-dalaka le tahaka ny sokona nanany bato fa io Jehova io dia manoma lala mba ahafahana mivoaka ao anatin'izany kanefa tsy midika zany hoe tsy sedra zavatsarotra fa ny fahatsapana ny fiarovan'Andriamanitra ny fiedanam-po ho antsika mandrakariva satria Jesosy mihitsy no efa miteny hoe tsy maintsy enjehana ianareo noho ny amiko tsy maintsy enjehana tsy mitsahatra io fanenjehana io kanefa hitantsika ny tenin'Andriamanitra hoe raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahafahanareo mifahatra amin'ny andro mahory fa rehefa inona moa ny fiadiana atolotr'Andriamanitra dia ny fankatoavantsika ny teniny sy ny fandraisantsika fanapahan-kevitra izotra mandrakariva amin'ny lalana zay soritany mitondra antsika ho amin'ny fanafahan'Andriamanitra zay mifara ho any amin'ny famonjena ary teto anatrehany ity lalana mitovy ihany no zoran'izy ireo samy niditra atao amin'ny ranomasina mena fa ho an'ny zanak'Israely dia zao zanak'Israely ho avaozana ho ateraka mba hiala tamin'le toetra ny Egyptianina ary zay le tandindro ny fidirana amin'ny ranomasina mena fa ny Egyptianina indray raha niditra teo tsy nanana toe-tsaina hiova tanteraka fa ny anenjika tsy le sitrapon'Andriamanitra no nanosika azy hiditra tao dia torak'izany ko zay mbola ho hitantsika ohatrina kely io hoe betsaka ange no hiditra amin'io batisy io fa le toe-pananentina niditra tao no tsy mitovy ka raha manaiky ny sitrapon'Andriamanitra dia tafavoaka fa raha tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra batisa hitondra fandringanana ho azy zay rehetrarehetra zay ary ny batisa dia zavatra mafy tsy maintsy sedrana manaiky ho avaozana manaiky ho ateraka ary rehefa tafavoaka io dia ho tanterahan'Andriamanitra ny teniny izy no hiady fa tsika kosa angina eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay tafavoaka ny zanak'Israely tanteraka ny teny Jehova ny Egyptianina zay hitanareo ny tsy hitanareo tsony mandrakizay ozy Jehova hiady anareo ianareo kosa angina dia mitodika amintsika isam-batan'olona hatraiza ny fatokisantsika n'Andriamanitra matetika ankeny fatokisantsika dia apetrakitsika amin'ny olona zay ny tsy mahatafavoaka antsika na eo nivo ny fivavahana azy fa mifatokisantsika tokony apetrakitsika amin'Andriamanitra mandrakariva satria izy no hiady atsika tsika kosa angina manaiky ny sitrapony kanefa ao anatin'izay fanekena ny sitrapony zay dia misy ny lalina soritan'Andriamanitra zay misy mpitarika ihany koa dia Mosesy manoro lalina ny zanak'Israely araky ny sitrapon'Andriamanitra hoe aty lalana ary Mosesy tsy hiverin-dalana zany mihitsy fa ny androso mandrakariva dia mila mahay mijery an'izay Mosesy hitarika antsika androso mandrakariva fa tsy hiverin-dalana zay tsika raha te ho tafavoaka raha te higoka ny tena fanafahana sy hizorantsika ho amin'ny tena famonjena ateriny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny faharaiky amin'ny telopolo zavatra mitranga zany namonjeny Jehova ny Israely tamin'izany andro zany ozy mba tsy ho azo ny Egyptiana
ary hitan'ny Israely teny amoron-dranomasina ny fatin'ny Egyptiana, ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe izay nataon'ny tanan'i Jehovah tamin'ny Egyptiana, dia natahotra an'i Jehovah ny olona oskanino an'i Jehovah sy Mosesy mpanompony. Ary io ny zavatra andrandrantsika manoloana ny zavatra tsy ampozina, tsy maintsy ampalovantsika iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Fa saingy rehefa miseho ny voninahitr'Andriamanitra ho tahaka ny zanak'Israely ve isika, teraka tahotra ao anatintsika ve ka tonga antsika ino an' Jehovah sy Mosesy mpanompony izany rehetrarehetra izany? Fa lalana izay tsy maintsy izorana, betsaka ny izotra ao, araka ny sitrapon'Andriamanitra ny sasany, fa ny sasany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa le lalana atao mitovy ihany. Fa ny tanjonak'endren'Andriamanitra nefa dia zao: ho an'izay mino azy dia atonga fatahorana ao an' Jehovah, atonga azy ino azy tanteraka ka toky hoe ny lalina izay soritan'i Jehovah ninon'inona aty sarotra andalovana tsy maintsy izorana, satria marina ny tenin'i Jesosy: misy alisy miravoravoanareo ozy, fa lehibe ny valim-pitinareo any an-danitra. Ary zany rehetrarehetra zany no tokony henantsika, niady zay atrehantsika tsy eto amin'ity zao tontolo zao ty fotsiny anke. Ina moa ny vavahantsika amin'Andriamanitra? Fa dia misaody ho tonga amin'ny tenin'ny apôstôly hoe: raha ny amin'izao fiainana izao ihany no sonana tena antsika amin'ny Kristy, mahatry indrindra isika. Fa tsy midika izany hoe atao tsirambina fiainana ranofa, fa mitsinjo mandrakariva le famonjena ny fanahy. Ary izay ny zavatra kendren'Andriamanitra amintsika, ka tsao ny fanjakahany sy ny famarinany dia hanampy antsika ny zavatra rehetra, fa ny marina miaraka amin'Andriamanitra ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra aoriana kely. Vavaka isika, misaotranao Jehovah Andriamanitra ray ny amin'ny teninao indray izay azonay niraisina, mampahiranay manoloana ny ady izay atrehana, mba tsy helany ny finoanay aminao, fa atokisanay ianao mandrakariva na dia eo amin'ny toe-javatra anankiray tsy ahafahanao manoatra azy. Mitrango zany eo amin'ny fiainan'ny tokantrano, ny ivo ny fivavahana, mitrango zany eo amin'ny firenena, ohatrany tsisy lalana mivoaka mihitsy. Kanefa mahatoko ny teninao izay Tompo, mihohery mba ahafahanay mandroso mandrakariva, mba hanananay fiadanam-po amin'ny fahatsapana fa tsy manara-ilainao. Dia misaotra ray ny anaranao Jesosy, amen. Novelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva.